be de be ny tsao mandeha etsero hoe ary ananinaria fa hatreto aloha ny fahafantaranay dia tsy hita izy ary tsy fantatra zay misy azy ko anjaranay no mitaky efa manao ny taratasy ny lalanao amin'izany eo anivon'ny fitondram-panjakana zay mba anomezy anay an'izay ary dia efa nanome fotoana moa zay ny hoe ato anatin'ny ray andro satria ny filoha Marc-Ravalomanana dia olona ao anatin'ny tsy fahasalamana izy ary misy traitement arahany hatreto tonga ny ve le fanafody aizy izy mety aminy ve lay toerana misy azy dia zay no hitakinay eo anivon'ny fitondram-panjakana ankehitriny hoe aizy izy na dia zay zo maha-olombelona zay ihany azy. Mazava ho azy angamba le voalohany teo ny hoe mialatso PMP tsony izahay fa mivadika ho mpanohatra. Filoha Marc-Ravalomanana dia nametraka tsara fa ny fampandrosoana ny firenena eo anatrehan'ny fahasairanana mahazo ny vahoaka no zava-dehibe amin'izay ary izahay ihany koa amba parlementaire anivon'ny tiako i Madagasikara volana parlementaire zay fantatrareo mampivorenareo eto dia mangita an'izay zavatra izay ka eo anatrehan'le hoe fitoniana ary ao anatin'ny fitoniana no ahafahana manao an'izay fampandrosoana eto anivon'ny firenena izay dia izay dia mihevitra fa tokony hotanterahana ary efa hatramin'ny ela le fampihavanana zay fampihavanana zay moa dia efa voalaza tokoa ao anatin'ny tondrozotra ary ny filoha Rajaonarimampianina hery dia efa nanambara fa izy no handray an-tanana ny resaka fampihavanana ka eo anatrehan'ireny zavatra nitranga omaly reny no natonga an'izay ny fanambarana zay raha tao taminareo teo io.